Anisan'ny gare routière ahitana olona maro be isan'andro ihany koa ity gare routière eto amin'ny fasan'ny karana ity. Ndao arahantsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ireo karazana zotra hita ao anatin'izany. Zotra eto amin'ny gare routière dia atao aminay zao mafio mandeha Vangaindrano Manakara. Dia ny coopérative sasany makany Tiliara Fordor, makany Tiliara. Dia misy Morondava Belovo ny atao aminay. Dia Renset makany Tiliara dia mandeha Sud-Est. Maro be moa ireo coopérative miasa ao anatin'izany zotra nasionaly mandeha amin'ny Sud-Est izay. Ny coopérative eto zany maromaro. Eo amin'ny 10 coopérative mandeha Tiliara eto Pasakarana eto. Dia Sud-Est koa Vangaindrano Manakara eo amin'ny 7. Zay ny lalao amin'izay ny bureau eto Pasakarana. Zay ny atao mafio. Zay coopérative mafio Vangaindrano Manakara. Farafanga Vopely. Zay ny andraikitranay eto Pasakarana. Ankoatran'izay zotra nasionala izay dia misy ihany koa ireo zotra régionala eto amin'ity fasan'ny karana ity. Ambohimandro, Satsirabe, Ambatolampy ary Faratsio. Eto amin'ny coopérative mafio zao zay eo amin'ny tôbila misy eo amin'ny 20 mahery kely zay. Ireo 20 ireo miasa isan'andro. Arakaraka mandeha toro mizarazara ireo. Sasany mankany Morondava, sasany mankany Vangaindrano. Dia mizarazara ireo. Dia misy koa mankany Tiliara. Dia zany hoe fito isan'andro zany miasa amin'izay 20 izay mampiasa tôbila. Io zany aloha amin'izao zany ny karama aloha zao tena maina izy amin'izao dia izao dia ray isaky ny mankany Tiliara ray. Dia Morondava ray, dia Vangaindrano ray isan'andro zany ireo. Koatrany hoe tôbila tery zany mafio mandeha ao anatin'ny indray andro. Dia rehefa misy an'izay fotoana izay hoe tsy feno tômôbila anankiray dia ahoana ny rasinareo toetra anatin'izany? Rehefa tsy feno indray ny tôbila ray dia na mitady olona ny bureau hafa coopérative hafa. Amin'ny période ohatr'izao matetika tena mbola maharitra tapakandro izy sika maneno. Zava-misy aloha rehefa hoe sisy ilay olona dia tsy maintsy hoe mijanona anao rehefa hita hoe tena tsy afaka ilay nagasoala ary. Dia ahoana nefa raha ohatra efa misy olona 10 ao anatin'ilay tômôbila kanefa tsy feno? Dia rehefa sahalan'ny lalàna ao aminay mantsy rehefa feno 12 dia tsy maintsy mandeha rehefa tonga ny lera tokony haingana. Fa zany hoe raha misy olona 10 ao 10 fotsiny dia afaka mijanona? Dia afaka mijanona rehefa izao kosa izy dia efa tiatika amin'ilay olona 10 kosa hoe amin'ny lalana efa ratsy ny gasoala dia rehefa hiakatra. Rafitina dia mizara ho zotra nasionala sy régionala ireo zotra eto amin'ny gare routière ny fasan'ny karana izay mandeha amin'ny Sud-Est.